Un report qui remet tout à zéro après l'annonce de la Confédération africaine de football d'ajourner la phase finale du championnat d'Afrique des Nations prévue débuter le 1er février. Pour le mois d'août, tous les joueurs présélectionnés par Romuald Rakoutendrabe pour composer les barrés à A' devront lutter pour avoir une place dans l'équipe nationale. Aucun des joueurs ayant déjà participé à la phase des préparations clôturée ce samedi ne peut dire qu'il a déjà sa place dans cette équipe. Par contre, ceux qui n'ont pas eu la chance d'être présélectionnés voient cette fois-ci une porte s'ouvrir. Le championnat national, la Pure Play Football League, avec une seule condition, être performant. Tena mianga tanteraka any amin'ny maingasiro tsisy afaka miteny zany zao hoe reto ny tena sura sy reto ny tena tafiditra ao anatiny misokatra malalaka amin'ny varavaran'ny Barea-Sanina mijery zay miezaka zay tena anaraka ny lalao rehetra zany hoe maromaro ny staff teknika dia tsy maintsy mizarazara izy ny makatsy izy ny makaroa mba tsy ho diso amina fifatenana mpilalao mba tsy ho diso anatin'izy zay zany izy sokatra tanteraka tsy misy afaka miteny zany zao hoe fa manana mpilalao zao zay na manana mpilalao zao tsy zay intsony fa sokatra tanteraka ny fiantsona mpilalao aorinan'ny fiatomboan'ny PFL. Romuald Rakoutendrabe voit ce report comme une opportunité. L'ancien joueur du FC BFV et son staff technique auront le temps d'évaluer les joueurs locaux et de détecter ceux qui sont dignes d'intégrer l'équipe nationale. Avec ce report, le sélectionneur peut revoir son effectif pour le voyage en Tanzanie pour la phase finale du CHAN. Tsy nisy fananam-pirenena tsika tsy nanana match reny match natao zay no natonga ny nanao kirbiby hoe aloha atao reto match reto na somary any adadrisiny ohatran'izany mba ahafahan'ny mpilalao hoe manana match tsy hitovy mihitsy na hanao fanazarantena foana tsy hitovy mihitsy amin'ny fanazarantena sy ny match. Le sélectionneur malagasy est déterminé à constituer une équipe compétitive pour le CHAN avec le temps qui lui est imparti. Il a toutes les cartes en main pour réussir ce challenge. Roro devrait jongler entre le championnat de première division, la PFL et la Coupe de Madagascar. Le programme dia tokony isambolana zany hoe nomboka amin'ny volana mars raha tena manomboka février izy dia manana lalao efatra io farafaratsy ny mpilalao rehetra dia anatin'izay lalao efatra izay mba mety afaka tena manao safidy mipetraka tsara zahay indrindra tonga dia miakina amin'ny performance fa tsy toy n'le teo any tsisy nanomboka any GTA sy première journée ny natao fa rahantsika malala tsara ilay izy hoe nanahoana ny fomba hijerevana mpilalao tao anatin'ny rehetra dia ny mpilalao tsy nandray anjara dia saika nononona tamin'ny anarana sy ohatrohatr'izany fa zay zany ilay izy.